Ny 13 martsa lasa teo nanomboka niditra tamin'ny fiboana ny eto Antananarivo ho fiarovana amin'ny fianakin'ny tsimikaretina koronavirus. Manomboka re etsy roa ny fiatraik'an'izany fipetra izany eo amin'ny fiainana isambatan'olona. I Janine, mpivarotra legioma eny Analakely ohatra, dia mitaraina fa voaterina hena ny sakafo ao an-tokantrano satria tsy araka ny tokony ho izy intsony ny vola miditra. Ny hena ny sakafo raha ohatry ny haninay zao isan'andro efa-tsakapoka tsy maintsy arotsaka. Zao vadika rokapoka roso tapako tsy maintsy hita kely eto no hoany. Dimy ny zanako mivadiko tsy miasa amin'io aretiny io. Za rery zany ny ataoko hoe mba mananana kely amidinina zany mba hoanin'ny zanako. Hoaninay fito mianaka ao an-trano. Ho an'ireo mpivarikena toa Androara Farala kosa dia nentana amidy mihitsy no ny hena kanefa dia mbola tsy lany ihany ny hena ao anatin'ny iray andro. Tamin'ny teo zao tsisy an'io mahalany kosoro zao kosorero mora efatrandro telo andro. Ny mpanao hotely ny anay ny tena alina fa mpanao hotely tsy misy mihitsy ampinana atsasaka mihefa ny atsasany farakaposo. Voatery noho izany i Jean Rafalala mitahiry ireo hena tsy lafo ao anaty vata fampangatsiahana. Ny hafa kosa dia misedra olana noho ny tsy fisian'ny fiara fitaterana. Zay zao sady na ny entana midinay ara tsisy. Goavy dia goavy tsy nany ny olona tsaratsara tsy tokony mba hiaka. Ny anay zany le entana mihitsy raha misy dia afaka fa le entana midinay zany tsisy le avale talata volo tsisy miakatra. Tsisy mividy mihitsy le olona tsisy manambola. Tena tsisy tena misy andeha zay tsy malafiko zara fa misy raha mihoatriny teo aloha zao mba hoe mba misy dia misy atay. Kanay taketo zao zay lafo zay lany dia baky indray ianao dia tsy fantatra hoe anao inona za.